Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. vous présente Nivavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. vous présente Nivavo. manano foroana ny teti-bolam-panjakana 320 amin'ny fanomanana ny fividianana amin'ny taona ho avy ny solombavambahoaka ka ho adino indray ny tena filan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Nampitandrina ary nilaza ny ampitsahatra ny fanomezana karama ireo prakidraramy ny manohy ny fitokonana ary tsy manao ny service minimum maministry ny fitsarana fa ny hokevitra izay nambarany sendika ny prakidrara ho fandrahonana ary fanerena azy ireo hiasa. Ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana ny gouvernemanta ny korotany indrindra teto amin'ny firenena izay hoy ny fanehon-kevitry ny filohany MTS Roland Ratsiraka manoloana ny fanesorana amin'ny ministra ny raharaham-bahiny ny safidy ny raisiny ity ministra ity izay mety ho an'ny firenena. Nahavita ny tatitra tamin'ireo mpifidy vaventy tao amin'ny distrika Navaradrano lolo Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga voafidy teto amin'ny faritany n'Antananarivo. Tatitra izay niompana betsaka tamin'ny fampafantaran'ireo lalàna voafidy teny anivo ny antenimiran-dolona ny taona 120. Anivelany mandidina ny 30 ireo olona maty nandritra ny fifandonana teo amin'ny pôlisy sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Tsada androany. Fihetsiketsehana izay nitranga taorian'ny antson'ny mpanohitra izay mitsipaka ny fanitarana roa taona ny teteza mita any an-toerana ny antsiprian'izay. Aterina ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahita lavitra kolo amin'ity ala ity ampanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalamba avao dia ina irona makany amin'ny fanomanana ny fividianana amin'ny taona ho avy ny teti-bolam-panjakana 320 ireo solombavambahoaka fa tsy hamaly ny filany ny vahoaka amin'ny ankabeny amin'izay tsy ho ampy fandinihana ihany koa ny solombavambahoaka satria ho any amin'ny fiafarany ny fivoriana ara-potoana indray no ahatongavan'izay LFI izay tahaka ny mahazatra tao anatiny efa taona izay onona saina. Androano nyrosy tamin'ny fandiniana ireo lahadinika anivon'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny faraiky amin'ny 30 oktobra izao ireo solombavambahoaka. Raha ny zavanisy tsy mbola nahitana soritra ireo tolo-dalàna iankina ny fampandrosoana ny firenena aloha hatramin'ny fepotona io. Raha tsy ilaza afa-tsy ny tolo-dalàna ifeny setry ny arenan-kibony tany eo ihany koa ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020. Raha nambarany kestora voalohany eo anivon'ny antenimieram-pirenena ho tonga ara-potoana izay LFI izay amin'ity araka ny resaka ny fanaovany tamin'ny ministera ny teti-bola sy ny toe-karena. Resaka ny fanaovana tamin'ny zareo tao amin'ny ministera ny finance moa zany dia tsy ho elo no andalo ity fa araka ny fahalalako azy dia efa manao finalisation zareo efa nampitainay any amin'ny tompona andraikitra any amin'ny ministera izay fahatongavany izay projet izay aty amin'ny antenimieram-pirenena dia namin'ny valiteny mahafapo anay zareo fa amin'ny tindray mitoraka ty dia mitonga ara-potoana
zany projet de loi zany. Fampanantenana no betsaka ho ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim ny amin'ny atongavana izay teti-bolam-panjakana izay ara-potoana araka ny voalazan'ny lalàna. Tamin'ny LFR farany teo, inina atao atombotra amin'ny fahataperan'ny fivoriana izany ary atao ny fomba rehetra andaniany ireo solombavambahoaka azy. Raha ny expérience niainana tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mahakely fanantenana ihany mampalahelo ny amin'ny hoe isy fivoarana amin'ny fomba fiasa. Kanefa izay dia miantso foana hoe aleo asiana fivoarana amin'ny fomba fiasa. Fanaovana ny LFR farany teo zao dia tsaroantsika fa sady efa any amin'ny faraparan'ny fempotoana fivoriana no tonga ny ilay volavolan-dalàna no terena ho vita tao anatina fotoana fohy tamin'ny fomba rehetra mihitsy ny nanerena azy fa avy eo nefa rehefa vita ny adievitra sy ny asa mbomiera tao anatin'izay fotoana fohy izay dia ny faranana taminy hoe aleo ilay endriny natongavany avy any amin'ny gouvernemanta ihany no laniana. Zany ny zavatra nitranga tao Iompana amin'ny fanomanana ny fifidianana sy ny fanatanterana ny plan émergence Madagascar ity teti-bolam-panjakana ity ho iatrany ireo solombavambahoaka fa tsy ireo laharam-pamehana amany sosialim-bahoaka raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Raha ny hevitro manokana dia raha ny andrasan'ny vahoaka maro anisa eraka Madagasikara dia tokony ahitana taratra be da be eo amin'ny tontolo ny fambolena. Fijerena manokana indreo tatsasa satria raha azo heverina dia 700 ny vahoaka malagasy dia miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fijerena sy fitsinjovana andreo any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo satria ireo ny antoka ny fiainantsika atsy ho atsy. Rehefa tonga ny ataontsika mahitany dia hitantsika fa hiena ny vokatra ka raha sanatria ka misy ny korotana mety misy ny zavatra iseho dia ny antony mety ampiteraka an'izany dia noho ny tsy fampiana ara-tsakafo. Fa raha no amin'ny taona 2024 dia aleo barainga no apetraka satria raha tsika mahita ngefa afaka herinandro sa firy andro vao amoaka ny drafitra hitondrana ny firenena tokony mivoaka tany amin'ny taona 2024 ny fitondram-panjakana le PEM zany kanefa miandrotsika hoe ilay teti-bola ho avy eo hoe zany teti-bola natanterahana an'le PEM zay programa ho ana-mandahy anankiray ho tanterahana ao anatin'ny taona anankiray. Araka ny ladinika no nalian'ireo solombavambahoaka androany isy mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny atrikasa fandinihana ny tolo-dalàna momba ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy, ny mahakasika ny fanavaozana ny fampianarana eto Madagasikara, eo ihany koa ny fankataovana ny fifanarahana eo amin'ny fiara-miasa ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana maorisiana. Fa vahiny manakajana saina manokana ho an'ny fihaonana Tsoazoel Africa Business Forum 2024 izay ahitana mpandray anjara misy 70 avy amina firenena 50 ny filohan'ny Repoblika Madagasikara. Isan'ny votra nandritra ny fandraisam-pitenenany ho an'ny androany ny fanazavana ny fitondrana ny fanazavana ny makasika amin'ny politika mpanjakana ho fampiroboroboana ny sehatry ny indostria ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena sehatra satelo no voakazika izany ny angovo ny fanamboaran-dalana sy ny famokarana fanampanazavana makasika izay. À Madagascar, nous devons donc développer de nouvelles. Tsy maintsy mampivoatra fotodrafitrasa vaovao ho an'ny angovo ho an'ny Madagasikara araka izany izahay amin'ny fanatsarana ireo angovo azo avaozina indrindra ny avy amin'ny masoandro, ny rano ary mazava ho azy ny biogaz. Fantatsika rehetra fa andra ny fampandrosoana ny angovo. Raha tsy misy ny angovo, tsy afaka ampivoatra ny firenena isika, anatsarana ny fiainan'ny mponina ary koa hitrandrana sy anatsarana ny toe-karen'ny firenena sy amoronana asa. Antony mahatonga ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny angovo ho manandanja ao anatin'ny drafipampandrosoana ny Madagasikara satria mifandray ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fametrahana orinasa, ny fiakaran'ny arikarena, eo anivon'ireo rehetra ireo ny angovo. La question énergétique est au centre de tout cela. Fa tsy tao anatin'ny délégationna niaraka tamin'ny filohan'ny Repoblika ministry ny indostria, ny vatra sy ny fanjifana. Fitadiavana mpampiasa vola ankilany no isan'ny tanjona amin'ny fandraisana anjara amin'ny malagasy amin'io forum io indrindra ho an'ny sehatra tsy miankina izay misedra olana amin'ny lafiny famatsim-bola indrindra amin'izao fotoana hanarenana ny toe-karem-pirenena izao. Fa toy ny fitakiany ny pragadra raha izay tsy mbola miravina hatramin'izao kosa indray, hitsahatra ny fanomezana ny karama andreo pragadra raha
minima noho ny fitokonana tsy misy service minimum hoy ny ministra ny fitsarana manoloana ny fitakindro prakitra raha amin'izao fotoana izao ankilan'izay nilaza ny sendika ny prakitra raha ho an'ny androany fa fandrahonana ny vahaolana hitany ministra manoloana ny fitakiny izay ataon'izy ireo fity nokolona. Mitoy ny disadisa eo amin'ireo sendika ny mpirakitra raha sy ny ministera ny fitsarana ankehitriny. Namafisin'ny ministera fa hiditra amin'ny fanapahana karama ny ministera amin'ireo izay minima noho ny fitokonana ary misokatra amin'ny fifampirarana ny fanjakana raha ny fanazavana. Azoko atao avy hatrany manao an'izany satria ny lalàna dia milaza tsara ny avian'ny ACC azo atao manapaka zany karama zany. Fa misy fepetra misy dingana no arahana. Ny dingana voalohany izy ateo hoe fampidiniana ary misokatra foana ny varavarana tsy mbola nanidy varavarana. Ny ministra moa dia izay foana na fiteniny hoe misokatra ny varavarana rehefa tonga any ange misokatra tokoa izy fa le vahaolana tsy misy vahaolana tena tsy misy mihitsy matoa zay hoe tena mipersiste kely amin'ity fitokonana ity. Zay tsy hoe adala raha nisy na dia hoe fampanantenana fotsiny ara ny ekenay zany fa matetika rehefa miona dia mifara amina teny mahery sy ny fandrahonana zay foana. Ankilany itony ny fitakiana ho an'ireo mpirakitra raha manerana nosy na eo aza ny fandrahonana amin'ny fanapahana karama avy amin'ny ministera. Raha nilaza ny ministra fa mampiahainy mety sy ny ambadika politika ho an'ireo sindika. Nilaza ny ankilany ireo mpirakitra raha fa fitakiana tsy natambaolana efa manotonana no amafisin'izy ireo amin'izao fotoana. Fa izahay dia eto ihany article ty ho vita ihany ary zahay mbola matoky fa tsy maintsy isy valiny io na tsy hoe nivoanao ara zay mino foana mbola tsy maintsy misy olo hatsapa ny famarinana ny fitakinay fa aradrariny ary tsy misy ambadika politika araka ny voizinareo zao fitakina ataona izao zany amiko tena hoe tena fanehoana mihitsy hoe tsinitsinina ianareo ary efa tsy naomby le hoe tsy misy fiatraikan'ny asa mpitsarana io ao anatin'ny loatra mitanisa ray manontolo ny fiatraikan'le fitokonana zay ataona indray tsy haiko moa midika an'izany avy eo anao miteny mba tsy misy fiatraikany avy eo anao indray no mitanisa ny fiatraikan'ray manontolo indray dia avy eo anohy mba fiainan'olona amresaka fanapahana karama zany zanak'olona rehetra reo mianatra ny zanak'olona mila misakafo tsy haiko mipetraka eo amin'ny consciencenao monsieur le ministre raha ny teninao zany raha ny zava-misy eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana tsy misy miasa ireo mpirakitra raha eo anivon'ny fitsarana nangina ihany koa ny lapan'ny fitsarana nosy ho amin'ny androany. Fa antony tsy mampandroso ny firenena hatramin'izay ny fisian'ny sankatsakana sy ireo karazana antsojay atao amin'ny olom-boafidy sy ny vahoaka eny fotony hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fandalovany tao maheva tanàna no amafisy ny fahadidy ny antoko ny amitaizany olom-pirenena hanana fasahiana sy finiavana amin'ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Henri Florian. Fiaonana fifanakaloza-kevitra teo amin'ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga no nameno ny ampahany betsaka tamin'ny fandaharam-potoana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga tao maheva tanàna reny vohitry ny faritra Betsiboka omaly no amafisy ny fa tokony imasona ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafana mitondra fampandrosoana. Zay mahatonga antsika nanapa-kevitra amin'ireny rehefa tsy zay zavatra fitantanana ny raha-mpanjakana dia tsy tanteraka ary zay le fitsinjaram-pahefana dia davintsika menao ny tompony ny vahoaka ny tompon'le fahefana dia averenao any aminy io amin'ireo olona zay nisafidianany manomboka hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena fa izy tsy nisafidy olona anankiray akoriny eto Madagasikara fa mifidy olona maro samihafa eny an-tenatenany eny ampandehany ty Madagasikara ray manontolo ty ary na ninona ary fanendrenanao na telena chef de service na directeur ianao tsy voatery tao anao raha tsy nisy an'ilay safidim-bahoaka nametraka anao nametraka ny olona anankiray nafahana nametraka reny rafim-panjakana rehetrarehetra. Nahitsy ary nalalaka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tsirairay manoloana ny delegasion avy amin'ny birao nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga adidin'ny antoko ny mitaizany olom-pirenena anana fahasahiana sy finiavana amin'ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena. Ilaina ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ho hiatrany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Zay ny tombony amin'ny mampanao politika ka ianao raha tianao ho tianao ny vahoaka dia ataovy zay atsara ny fiainany ataovy zay ampiakatra ny fiainany arova izy amin'ny fitediavany fa zenjehany isan'andro san'andro zao satria sady tsy mitondra soanao le izy manapotika firenena ka mitsika amin'ny teny androany zao ve tena miaro antsika marina ve amin'ny mitondra fanjakana
tena miezaka ny ampitombo farim-piainantsika marina ve mitondra fanjakana zay no natonga malagasy miara-miainga ny ana tao anatin'ny fitondrano io hoe rehefa tenenina reo fa tsy mety le izy a de lazainareo fa marary fonareo de mba azonareo tsara an-tsaina ve misy malagasy mataraka sany tena marary fo be mihitsika io a satria tsy miainga amin'ny fiainany nefa mifanambonay hoe malagasy miara-miainga. Ito ihany amin'ny faritra Sofia raha ny fantatra ny fiaonan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga amin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko. Fa iverina anatin'ny akony fanehoan-kevitra no raisiny Madagasikara manoloana ny fifandraisana manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izay miteraka resabe amin'izao fotoan'izao sika ao anatin'ny aty vaovao manaraka ity. Ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana ny gouvernemanta ny korotana indrindra teto amin'ny firenena adrizay hoy ny fanehoan-kevitry ny filoha ny MTS Ratsiraka Roland androany raha nanontaniany mpanao gazety manoloana ny fanesorana ny ministra ny raharaham-bahiny ny fanamelohana ny Rosia izay fanapahan-kevitra tsara tokony ho raisiny Madagasikara hatrany am-piandohana raha ny fanazavany olona saina. Fanapahan-kevitra tsara ho an'i Madagasikara no noraisiny ministra teo aloha ny sanany raharaham-bahiny Randriamandrato Richard nandritra ny fifidianana no tanterana teo anivon'ny firenena mikambana izay nanamelohana any Rosia noho ny fibotona tanin'olona hoy ny filohan'ny antoko malagasy tonga saina no sady solombavambahoaka ny Tomasina voalohany tamin'ity androany ity. Enatra ho an'ny firenena malagasy ny fanesorana azy noho izay safidy izay. Reny zavatra nitranga reny dia mamenatra satria nasorona amina fomba feno tsy fanajana le ministra ary azadino fa ny zavatra nataon'le ministra mety tsy tokony nataony hoe tsy nahazo baiko izy fa za miteny aminareo fa reny tena position Madagasikara tsara indrindra satria amin'ny fomba ahoana moa tsika tsy hanameloka olona mamono ankizy mamono vehivavy mamono olona tsisy zay zavatra nataony zareo tsisy resaka politika tsisy ninona fa civil amin'ny fomba ahoana tsika anohana ny olona ohatr' zany amin'ny fomba ahoana koa tsika hitakily zay parsa kanefany tsika manohana olona manafika tanin'olona donc zany zavatra nataony ministra sorako izy fa izy nanao zavatra nety eo amin'ny tany sy ny firenena. Taratry ny tsy fahaiza mitantana sy ny korontana misy eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka ny zavaniseho tamin'ity herinandro ity ho iatran'ny fanehoan-keviny. Ny Madagasikara nefa tsy haitsony mikorontana lava nareo na eny teny prime ministre izy ohatrany miaro an'le ministre izy taloha dia zao ndray zareo manala an'le ministre efa tsy haiko tsony ambony ambany ny Madagasikara zany tsy fantatra tsony hoe aiza ny lalana kombany aiza ny tany andehanana zay ny problème ny gouvernement io tsisy traikefa tsisy paikady fomba fiasa ny ainantsika fomba fiasa tsy mety manatara zavatra rehetra enganiaka tsapa mivoaka malagasy fa ty gouvernement ty dia anisan'ny farany zay tsy miasa indrindra teto amin'ny tany sy ny firenena. I Madagasikara no firenena tsy manana foto-kevitra ijoroana ankehitriny eo amin'ny lafin'ny diplomasia raha eo misehatra iraisam-pirenena no jerena raha ny fanazavany hatrany. Nisy ireo firenena nanohana ny Rosia amin'ity ady misy eo aminy sy Ukraine ity. Ao ireo tsy naneho hevitra ary ny fironana fahatelo no raisiny ireo firenena maro anisa ny fanamelohana ity fibotona tany ataony Rosia ity. I Madagasikara izay nanameloka avy eo nosazina ilay olona nandray ny fanapahan-kevitra ary androany aiza ny fironana misy antsika ho ny fanontaniana ity solombavambahoaka ity. Fa makasika ny fitantanam-bola mpanjakana kosa indray dia zava-dehibe ny fisiany mangarara amin'ny fitantanana sy ny lalam-bola mihodina eo anivon'ny fanjakana hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC izay mandinika ny fanavaozana ny fitantanam-bola mpanjakana amin'izao fotoan'izao. Tsapa ihany koa raha ny fanazavana ny fiangonan'ny tedi-bola ho an'ny fanjakana Foibe eto Antananarivo fa tsy mitsinjarany amin'ny faritra hafa manerana ny nosy fity nokolona. Tokony soratra mazava ao amin'ny projet de loi de finance ho avy ny fangararany vola mihodina eo anivon'ny fanjakana hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC izay mandinika ny fanavaozana ny fitantanam-bola mpanjakana tafiditra anatin'izany ny fampindramam-bola sy ny famatsiam-bola ho an'ny orinasa mpanjakana. Tsy ny eto Antananarivo ihany, mila jerena akaiky ihany koa ny tedi-bola natokana ho an'ireo faritra hafa. Tokony mazava koa hoe ohatrina ny vola ho atokana ho any amin'ny faritra rehefa jerena ny loi de règlement dia hita fa mivangongo eto amin'ny Foibe ny fampiasana ny vola 5
isanjato ny vola dia ho an'ny foibe fotsiny nefany a fantatra fa ny faritra koa dia misy olona misy filana izay tokony raisina an-tanana izay tokony valiana ka eo moa zany tokony hoe mipetraka koa ny fangarahana momba an'izay fampiasana ny vola izay ary indrindra moa zany a tena ilayntsika dia hoe vokatra mivaingana mazava sy maritra ho antsika olom-pirenena. Nandritra ny fivorian'ny comité de pilotage eo anivon'ny ministera samihafa izay nidinika mikasika ny fanavaozana ny fitantanam-bola-panjakana. Nilaza ny CCOC fa tsy ampy ny mpandray anjara amin'izany. Tokony handray anjara mavesatra ireo sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombona antoka raha ny fanazavana. Anao présentation an'izay plan d'action 2023-2024 moa zany zao ny ministera samihafa dia matsapy izay fa tokony hamafisina izay hoe fangarahan'izay izay hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena anatin'izay fanapa-kevitra ho raisina anisan'izay ohatra ny fanapa-kevitra momba ny investissement public. Tsy aivina ny taona 2024 no nanomboka ny fanavaozana ny fitantanam-bola-panjakana eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny tedi-bola ary afara ny taona 2024. Taorian'ny fivoriana ny volana marsalasa teo ny toy androan'ny Adrikasa niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera samihafa, ireo firaisamom-pirenena ary ireo mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola. Mangarary zay mila fanaovana tatitra amin'ny vahoaka amin'ny akabeny ao anatin'izay dia nanao tatitra tamin'ireo mpifidy vaventy tao amin'ny distrika na Avaradrano ihany koa tamin'ity androany ity. Ny lolo Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga voafidy tato anatin'ny faritany Antananarivo. Tatitra natao ho fampahafantaran'ireo lalàna voafidy teny anivon'ny antenimierandoolona ny taona 2024 teo ihany koa ny fifanakaloza-kevitra ho fanatsarana sy fandraisana ny soso-kevitra avy amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjarapa efana Abraham Randriamanana. Tao amin'ny distrika na Avaradrano androany no nanohizany loholon'ny Madagasikara voafidy teo amin'ny faritany Antananarivo tamin'ny alalan'ny antoko malagasy miara-miainga ny tatitra ho an'ireo mpifidy vaventy. Tonga nanotona izany ireo mpanolotsaina ny tanàna sy ireo ben'ny tanàna samihafa anatin'ny distrika. Nisantatra ny fionana ny fanaovana tatitra mikasika ny asa vitan'ny antenimierandoolona nandritra ny fotoam-piasana ny taona 2024. Isan'izany fampafantarana ireo tolo-dalàna nolan'iny antenimiera. Taberina andraikitra tsy maintsy nataoko ho amin'ireo mpifidy vaventy izay nametraka fitokisana na tamin'ny fifidianana olona mampatsiafa nandresa teto Avaradrano ary adidiko no manao tatitra ny asa izay nototosainay tamin'ny heritaona teo anivon'ny antenimierandoolona. Izay ny zava-dehibe hoe natao androany sady ny zavatra faharoa ny fifaliana mifankahita miaraka amin'ireo olona izay nifidy anao. Zava-dehibe ho an'ireo mpifidy vaventy ny fisian'ny tatitra toy izao raha ny fanazavana. Andrasana ankilany ny ho fiantraikan'ireo lalàna nolanina teny anivon'ny antenimiera ho an'ireo tompony andraikitra iny fontony. Miantso amin'ny fanafanganana ny famohana ny didim-panjakana fampiarana izany izy ireo. Mankasitraka voalohany aloha dia mankasitraka ny monsieur le sénateur izay manao tatitra ary samba ny vao mba misy an'izany mba hoe fionana tao aorian'ny nalany anazy io tonga sénateur mba misy tatitra aty amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Dia aminay aloha dia mankasitraka anazy zay amin'ny tatitra izay nataony teo mba zavatra mba irinay mba hisy fiantraikany any amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana isa-paritra rea hoe mba hisy ny tena décentralisation tena hisy satria zay ny asan'ny sénateur amin'ny resaka vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tena izy mba angatahanay tompoko. Taorian'ny tatitra nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny loholon'ny Madagasikara sy ireo mpifidy vaventy. Fotoana izay nandraisana ireo soso-kevitra ahafana mitondra fanatsarana sy ny fanolorana izany ho an'ny mpitondra fanjakana mandritra ny fivoriana ara-potoan'ny antenimiera. Mazava ho azy fa amin'ny mpifanatreana manaraka rehefa anekaiky ny fahataperan'ny session parlementaire dia tsy maintsy mitondra n'ireo fangatahana sy doléance napetraky ny mpifidy vaventy amin'ny tenanay izay ho an'ny tanina ho an'ny membre ny gouvernement.
tsy aivina nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny talatalasa teo ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny antenimiran-doolona ho an'ity taona 2024 ity. Fa tonga ato anatin'ny fotoana doka isika izao mahakasika ireo taxi bisikilety izay tsy mahazo miasa ato anatin'ny farim-piadidiany tanàna Antananarivo araka ny fandaminana moa zany. Eo ihany koa ny taranja ara-panatanjahantena ping-pong izay mivoatra trany ihany koa amin'izao fotoana izao rehefa avy eo no anarahantsika izay. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rossini ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rossini no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatran'ny izany natao antsika malagasy. Matsiro natao antsika jiaby. Na spaghetti na macaroni, Rossini ihany ny tsara e. Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%, c'est tentant, non ? Mamerina ny araba trano tomboka lasia tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia hisitraka bloc sanitaire vaovao amin'izao fotoana ny lycée sy ny CEG ao amin'ny commune Manandrina. Raha ny nambara ny ben'ny tanàna ao an-toerana tamin'ity androany ity, tanjona ny anampiana sy anabeazana ireo mpianatra hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitr'asa mahasahana azy ireo. Abraham Randriamanana.
miroso kelikely ankehitriny ny fanavaozana sy ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao ho an'ny lycée sy CEG ao anatin'ny komina Manandrina. Tafiditra amin'izany ny fananganana ny toeram-pidiovana vaovao na ny bloc sanitaire. Marihana fa ny mpianatra dia rehefa milalao izy dia somary maroty ihany. Dia zay ny antony voalohany nametrahana ny bloc sanitaire ty atao amin'ity lycée Radama Manandrina ty. Na zanazany koa nefa dia efa antitra rehefa fotodrafitrasa teo aloha dia ny ankizy koa ny tombo dia tsy nasehaka ntsony ny filana eo amin'izay fanaovana fivoahana zay dia nanambakevitra ny commune niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka nanao an'izay bloc sanitaire zay. Misy douche anankiroa, WC ho an'ny vehivavy eo amin'ny telo eo, misy urinoir anankiroa dia ngezangeza ihany fotodrafitrasa fa dia zay no nomeny mpiara-miombonantoka moa. Nisy ny fiarah-miasan'ny komina sy ny mpiara-miombonantoka na ahafana nametraka ny fotodrafitrasa vaovao raha nambarany tompona andraikitra. Ity bloc ty moa zany dia niaraha-miasa tamin'ny zareo CEF. Ny CEF tsy inona fa dia solidarité entraide franco-malgache. Zany hoe izareo no namatsy vola ny fanaovana ity bloc sanitaire ty. Ny komina kosa no nitantana sy nanao izany fotodrafitrasa zany dia angasahana ireo antsona hoe partenaire financier ny komina Manandrina dia makasitraka ny CEF indrindra. Tontosa androany fametrahana ny fototra amin'ny famboan'ny asa fametrahana ny bloc sanitaire eo amin'ny lycée sy CEG Manandrina. Aharitra 7 volana kosa ny asa fanamboarana izany. Lafomba vao hafa kosa indray dia iroso amin'ny andiany fasivy amin'izao fotoana ny foara iraisan'ny pirenena momba ny famoronana amin'ity volana ity ny eo anivony antenimieram-varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Tanjona amin'izany ny anomezana sehatra ireo mpandraharaha sy ireo mpikambana eo amin'ny sehatra ny varotra hitondra ny traikefa sy ny asa famoronana izay mampiavaka azy ireo tetika asa izay nampitondraina ny anarana hoe voatra ampisongadinana manokana ny vokatra vita malagasy. Sehatra iray nentin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ampisongadinana ny vokatra vita malagasy ny tetika asa voatra izay ho tanterahana amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny famoronana. Ampiavaka ny etsika amin'ity taona ity ny fahamaroan'ireo mpandray anjara amin'izany. Tanjona ny tondrana fanatsarana sy fampiroboroboana ny sehatry ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Fa eo ihany koa ny anomezana tosika ho an'ireo orinasa malagasy. Manana service maromaro hoentina anampihana ny entreprise ny chambre de commerce, ny salon io zany service d'appui à la commercialisation, service d'appui amin'ny resaka hoe promotion des produits vita malagasy ary service d'appui anampihana ny entreprise amin'ny resaka marketing sy fampahafantarana ny produit an'zareo. Fa ny tena mampiavaka tena tiana asongadina foana zany dia amin'ilay izy hoe tafiditra ao anatin'ny asa fanampiana ny entreprise malagasy io salon io tsy événement commercial io fa activité na service d'appui omeny chambre de commerce ho an'ny entreprise malagasy. Hisy ny fanohanana ireo mpandraharaha madinika araka izany ampiroboroboana ny sehatry ny varotra sy ny indostria eto an-toerana. Ankoatra io, ilaina ihany koa ny fitakihana ny fenitry ny vokatra vita malagasy na eto an-toerana izany na ho an'ireo mpanondrana vokatra any ivelany. Ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria tsy hoe fikambanana ka hoe miditra mpikambana ianao fa ho an'ny ressortissant rehetrarehetra izy. Matetika ny vokatra izay ahondrantsika any ivelany ny eto amintsena anatiny mety mbola mandefidefitra ihany ekena daholo izay zavatra rehetrarehetra misy rehefa zakan'ny fahefa mividy fa rehefa mandefa entana any ivelantsika dia misy fenitra tsy maintsy arahana ireny entana ahondrany ireny ary matetika ny mpandraharaha eto amintsika zany indrindrindrindra fa le madinidinika ireny zany misedra olana be rehefa manondrana entana avy any ivelany satria misy hatramin'ny 700 na 500 isan-jaton'ny entana tsy raisin'le client no tsy fisian'izay fenitra tsy fanarana izay fenitra zay fa itsika mihitsy no mila manomboka mitaiky an'izay fenitra ny entana zay jifain'ny rehetrarehetra. Tsy aivony hanomboka ny 29 ny volana oktobra ho avy zao ny andiany 7 amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny famoronana. Aritra efatrandro ny hetsika ary isatrano ny fanomezana tosika ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra ny varotra sy ny indostria ahafahan'ireo mivelatra ao anatin'izany sehatra izany. Fa nanapa-kevitra merina ny takariva ny arivo ireo tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ary isin'ny sirika lehibe izay hosokafana miaraka amin'izay ny takariva ny arivo izay efa natomboka ny volana martsa 2022 saingy ny ato noho ny fisian'ny valinaretina Covid-19.
no ny firongatriny tsy fandriam-pahalemana no isan'ny antony tsy hivoahan'ny mponina intsony amin'izao fotoana. Na izany, nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra fa amerina indray ny takarivan'ny arivo izay voaterina ato teo aloha no ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Atomboka ny zoma fa 4 ny volana novambra ho avy izao ny takarivany arivo ary mitoy ny alahady amin'ny alalan'ny antsoina hoe tsangatsangany arivo. Misy anatin'izany ny toerana ahafahan'ny rehetra mivarotra sakafo ary koa ahafahan'ireo mpanakanto mampiseho ny talentany miaraka amin'ireo zava-maneno. Misy tamin'ny volana marsa arivo no natomboka ary dia ray volana sy herinandro ihany fotsiny no tena naharitana dia voaterina janona no misy ny COVID-19. Ankehitriny dia mifaly indray tanàna Antananarivo mamerina azy ho an'ireo toko hoe namana rehetra izay te hirihary amin'ny hariva. Ny antony voalohany indrindra dia fotoana ianao izao manomboka ihany koa ny andro mafana dia takarivany arivo izay atao ampitatsika dia tsy dia mifanaravotra mihitsy amin'ny fahitatsika teo. Ny tsara mariana koa navany anisan'ny andraikitra izay raisy ny commune urbaine Antananarivo ny fandraisana tanana ny mety ho tsy fahasalamana na ny mahakasika an'izay rehetra amin'ny fotoana takarivany rehetra izay karakaraina. Misy ekipa avy ato amin'ny service médical commune iarahana amin'ny sapeur pompier ihany koa izany manatanteraka ny couverture médicale io amin'ny toerana rehetra izay laza teo Andravoahangy, eto amin'ny avenue Analakely sy amin'ny Sodra, Anosy sy Zaridaina Mandoary. Ankilany, isy ny sirika lehibe izay hosokafana miaraka amin'ity takarivany arivo ity, iaraha miasa amin'ny aléa des possibles. Isy ireo mpanakantona farana avy any Guinée sy Frantsa, iaraka amin'ireo avy eto atoerana hanao fampisehoana territoire nomade ny zoma fa 4 ny volana novambra. Ary isy ihany koa ny fihaonana amin'ireo tanora liana amin'ny sirika ahafahan'izy ireo misoratra anarana eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mametraka sehatra ampiroboroboana io fifanakalozana io ny kaomina Antananarivo renivohitra isaky ny zoma sy sabotsy. Fa tsy afaka miasa mitatitra olona eto anivony fari-piadidiany ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao ny bisikileta ary azo lazaina ho fioaram-pefiny fandikana izay lalan'izay ho ny tompon'andraikitra misahana ny fitaterany sy ny fifamezivezena eto an-drenivohitra raha ny hoana tamin'ireo mpitatitra olona amin'ny bisikileta omaly fionan'izay nizotra ampilaminana ary nanaiky ny fandaminana napetraka ireo mpitatitra tao anatin'izay fanampanazavana. Manantena ny fiadidiana tanàna Antananarivo fa anaja ny fepetra mifeny tanàna Antananarivo ireo rahalahy mpisehatra eo anivon'izany bisikileta izany. Amin'ny ankapobeny tsy maintsy miroso amin'ny fandraisana fanasasiana ny tompon'andraikitra rehefa hita fa misy ny fioaram-pefina ny tsy fanarahan-dalàna mba ampilamina ny tanàna Antananarivo mba tsy hisian'ny fikorontanana mihoatra ny andavanandro amin'ny toerana maromaro eto amin'ny tanàna Antananarivo. Fa mivoatra ny tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo taranja manavanana ny maro manomboka hita taratra eto amintsika ary miamivoatra ihany koa ny taranja ping-pong amin'izao fotoana izao. Daniela Mino Arso. Saika tsy ahitana firy ireo fitaovana fampiasa amin'ny ping-pong avokoa, ireo mpivarotra natokana ho an'izany ankehitriny no ny amaroan'ireo mpanjifa. Midika fa efa manomboka mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana ity taranja ity. Ho ana Antananarivo manokana, ireo tanora sy ankizy no tena liana amin'ny filalaovana ny ping-pong. Raha ny zavatra nalehanay rehetrarehetra dia izay indray no tena tapitra ny fotoana fa manaraka indray. Dikan'izay te hivery ny lalao foana ny olona, liana ny ankizy indrindra. Raha ny mahaly fotsiny teny anala mahitsy nanomboka tamin'ny 10 teo izay no teny hatramin'ny 3 sasany tsy latsaky ny 700 ny ankizy nahodina isaky ny adany ray teo, 7 isaky ny adany ray teo eo nasiana ny lalao. Ny tsy voasoratra anarana ny te mbola ho avy mbola tsy resahana. Dikany liana amin'le
ping-pong ny ankizy ny mponina Antananarivo. Hatramin'ny nisian'ny tetikasa ping-pong to Satana, nisy ny fampiarana manokana nomena ny tsirairay ahafahany miditra amin'ny taranja ping-pong. Ny fifehezantena ny voalohany indrindra ho an'ny mpanao fanatanjahantena raha ohatra izy iroso amin'izany hoe fanaovana fanatanjahantena, fifehezana ny règlement, efa fampianarana izay, ny fanajana ny fitaovana dia efa fampianarana izay, fanajana ny fitaovana iombonana izay zahanay ampitaina amin'ity resaka ping-pong ity. Tapitra ny herintaona nisian'ny fifanarahana tamin'ilay tetikasa ping-pong to Satana. Androany, nisy ny tombanesaka natao mikasika io tetikasa io tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely, izay niarahany filoha lefitry ny région Bretagne sy ny filohan'ny kluban'ny tennis de table GVHTT tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nandritra izany 20 hatramin'ny 90 isanjato ny ezaka natao notratra raha nambaran'ny tompon'andraikitra trandry. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Manodidina ny 30 ireo olona maty nandritra ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Tsado tamin'ity. Androan'ity ampitandro ny filaminana avokoa ny ampolony tamin'izy ireo. Raha ny tatitra nataony manam-pahefana avy any an-toerana olona 100 no tonga nanao fihetsiketsehana tao aorian'ny antson'ny mpanohitra, izay mitsipaka ny fanitarana 2 taona indray ny tetezamita any an-toerana. Mafana ny toedrara ao Tsado amin'izao fotoana izao, raikitra ny fifandonana eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana any an-toerana, ka olona 30 no maty nandritra ny fifandonana, ka 10 tamin'izany no mpitandron'ny filaminana androany alakamisy. Isan'ny antony nanaovana ny fihetsiketsehana ny fanoherana ny fanotarana 2 taona ny tetezamita any an-toerana, ka ireo mpanohatra no faniantso ny vahoaka ka natonga ny fihetsiketsehana. Efa nisy ny antso natao amin'ny fahatoniana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ary efa nisy fiovana izany. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo olona naratra raha ny fanazavana. Tompon'andraikitra maro no nanameloka ny hetsika raha ny fampitam-baovao. Dia izay ihany koa no entintsika mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola maro ny fandahana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany norona tsara mitondra ny lohateny Sauveur Sister anatin'ny sokajy Thriller reny izy io ka anasananao tsy hisaraka aminay hatrany veloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La farina ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.